Manona fahasoavan'ny tompo ho aminao zay manaraka n'izao fandaran'izao amin'ity maraina ny sabata avavalon'ny volana jiona ity. Homba pasoavana sy homba pitaritsoana ianao amin'ity tontolo andro ity ka anana fitsarana miaraka amin'ilay mpamonjy. Na iza misy anao mahen'izao fandaran'izao ary na manao ahoana ny niveau zay fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia tsaroa fa tena tianao izy ary ihany koa maniry ihany koa ny hamonjy anao amin'ny fahafianony. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Lehibe tokoa ny fahalehibiazanao sy ny fitiavanao anay. Lehibe ihany koa raha ny zavatra homaninao anay, indrindra ny andovanay ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao anay. Ary lehibe ihany koa na ny fanomezana dia ny fanahy masina izay atolotra ao anay mahimahim-poana. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity dia mangataka aminao mila mifatosoanay ary natsotra ny tananao mba ahafahanay mamina anao mafy ka ho raisy zanaka mifandray tokoa anay izahay ao aminao. Tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ilay manao fanelanelanana ho antsika manokana. Nalaina amin'ny Romanina 5:1-4 manao hoe iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Amen. Manao fanelanelanana ho antsika manokana ny Tompo Jesosy. Averimbereny matetika mandritra ny androny hoe maty ho anao Jesosy, hitany aho fa very ary mivonona ho amin'ny fandringanana dia nahafoy ny ainy hamonjeny ho ahy. Tsy mba tahaka ny olona loza be ny herin'ny fanahy mangovitra mitalao sy miakohoka eo an-tongony ary tsy maintsy ampiharina izy hoe tonga ampifisolovava ny olona tokoa Jesosy. Asandrany ireo izay mino azy ary vonona izy androtsaka ny arem-pitahiny avy ao amin'ilay trano firaketana ho azy ireo arak'izay ilainy. Tsy misy olona mahay mitahy ny olona namany tsy misy mahay manasitra ihany koa na manala ny petin'ny ota anankiray eo aminy. Ny fahaminjehan'i Kristy sy ny fahamarinany ihany no ilaina. Kanefa dia omena antsika amin'ny fahafenony tanteraka izany. Azontsika hoesorina koa amin'ny fotoana rehetra izy kanefa mitodika aminy isika dia hoy izy hoe india aho. Manambara ny tenany ho ilay mpanao fanelanelanana ho antsika tokoa Kristy. Tia no fantatsika fa nanolo tena ho mpisolo antsika izy. Napetrany eo amin'ilay lovia volamena fandorana ny didikanjo manitra ny fahamendrehany mba hifangaro amin'ny anitra ny fahamendrehan'i Kristy ny vavaka ireo zanany malalany. Ren'Andriamanitra ray ny vavaka tsirairay izay ataony zanany torotoro fo. Ren'Andriamanitra ray ny vavaka izay ataonao ihany koa, ianao izay zanak'Andriamanitra izany. Ny feontsika mitalao eto amin'ity tany ity dia miara-miakatra amin'ny feon'ireo mpanelanelana antsika izay mifona ho antsika any an-danitra. Feo izay ren'Andriamanitra ray mandrakariva. Ho aoka hisandatra mandrakariva ho any amin'Andriamanitra ny vavaka ataontsika. Aoka tsy atao amin'ny anaran'ny olombelona izany fa amin'ny anaran'ilay maty ny solo antsika sy mpiaro antsika. Nomeny Kristy ampiasaintsika ny anarany mandray tsara anao tahaka ny fandraisana ny zanany sy ny sakaizany rehetra Jesosy. Tiany ianao nanome toky izy fa hanokatra eo anoloanao ny arem-pahasoavany mba ho azonao ampiasaina izany. Hoy izy manao aminao manao hoe amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia anareo satria ianareo efa tia ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Amin'ny Jaona 4:20 izany tenin'i Kristy izany. Toky omeny antsika izany fa angataka eo anivon'ilay ray amin'ny anarany tokoa izy ho antsika ary minoto koa fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao ka dia isaoranay sahady
ny amin'ny valimbavaka zay horaisinay. Isaoranay sahady fa mamando fatorana rehetra ianao amin'ity andro ity. Isaoranay sahady fa ny marary rehetra dia omenao fahasalamana. Isaoranay sahady fa ny sahirana ara-pivelonana dia omenao vahaolana ny amin'izany. Isaoranay sahady fa na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza ny akamaroanay, na ao anivon'ny tokantrano io, na eo anivon'ny toeram-piasana io, na eo anivon'ny zanaka sy ny vady, ianao kosa dia ray ny filaminana dia mino somatokeza ifandamina ny zavatra rehetra. Tonoana sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.